faly miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny anomboana anazy toy ny mahazatra ny sary azo avy ny zana-bolana indrindrindrindra moa zany mahakasika an'ilay rivodoza Freddy amin'izao fotoana izao dia forte tempête tropicale aloha zany ny tanjaka ny izy tia manohy ny diany mianavaratra miakandrefana hatrany izy mamonjy ny morontsiraky ny firenena mozambikianina manara-maso azy hatrany aloha zany ny météo Madagasikara hozaraina amintsika ety ihany raha sanatrika misy ny fivana mahakasika an'ity rivodoza ity fa ho amin'ny ankapobeny ihany koa aloha zany ny fisiny ilay rivodoza Freddy sy ireto rahona hitantsika ato atsinanany anosy ato anisany manome vanany oram-baratra ho an'ity an'ity zay mitohatra amin'ny rapitsy fa orinan'izay dia somary miverina maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny voany andrefany Madagasikara sy ny atay amin'ny ilany atsinanana rehefa avy eo moa hitantsika ny tena mombamomba izay ny maripana sy dia misy ny fiovana raha atao anatin'ny 3 andro ho avy zany isaky manerana ny nosy zay raha ny toetrandrotsika aloha ny rapitso vao maraina dia isy ny tandrivindraona mety mandalo aloha zany zay any amin'ny distrikany Manja sy manakaikaiky ny Beroroa torak'izay ihany koa ny morontsiraky ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ny ambiny dia mandraondraona indrindra ho an'ny voatany fa ny morontsiraka avaratra andrefana kosa maina ny andro ny rapitso tolakandro misy hatrany ny oram-baratra aloha zany ho an'ny atitan'ny faritry Menabe ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsimo andrefana ny andron'izay ihany koa ny faritra Betsiboka Analamanga Itasy Bongolava ny any amin'ny faritra Vakinakaratra ary Moromania mety hitrangana tandrivindraona ihany koa ny morontsiraky ny faritra Analanjorofo ny mandraondraona ny andro ny faritra Alaotra Mangoro sy ny any Vatovavy ary koa ny fitonany mitatra hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana vovinavina ho an'izay rapitso izay eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 any avoatany ny ambony indrindra ary ny morontsiraka Atsinanana kosa 4 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny tapany atsimo kosa ny Madagasikara indrindra ny any amin'ny tapany atsimo andrefana dia 30 degré Celsius eo ny maripana vovinavina any amin'ny tendrony avaratra sy ny tapany avaratra andrefana no misy mafana indrindra mahatratra any amin'ny 13 degré Celsius zay ho an'ny androny sabotsy misy hatrany ny oram-baratra fa aty amin'ny faritry Melaky Bongolava ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe no ahitana an'izay misy ny tandrivindraona tsotra ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsinanana eo ihany koa ny tendrony avaratra amin'ny faritra Sofia sy ny any amin'ny morontsiraka Atsimo Atsinanany Madagasikara ny ambiny kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko ny andro ho an'ny maripana vovinavina mifandraika amin'izay dia eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 16 any avoatany 20 ka hatramin'ny 13 kosa ho an'ny morontsiraka Atsinanana ary ny any andrefana dia 20 ka hatramin'ny 30 any tapany atsimo andrefana misy fidina an'izay ho an'ny faritry Menabe ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa tsy miova manodididina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius zany vinavina amin'izay sabotsy izay amaranantsika azy ny androny alahady mbola misy hatrany ny oram-baratra aloha zany ho an'ny faritry Melaky sy Menabe mitohy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ny any amin'ny faritry Sofia ihany koa ny morontsiraka dia mety mahazo tandrivindraona amin'ny ankapobeny aloha zany ny tolakandro ny hitrangandro ireo ny ambiny kosa dia miverina maina ny andro indrindrindrindra ho an'ny voatany raha ny maripana vovinavina amin'izay dia eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 16 eo hatrany aloha zany ny maripana vovinavina misy fiakarana kely kosa izay any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara ny ambiny tsy dia misy ny fiovana mahakasika an'izay maripana izay ety mpamarana dia tsara hatrany aloha ny mampahafantatra fa mbola misedra olana ny tranokala-ny météo Madagasikara amin'izao fotoana izao mitohy nefa ny fizaram-baovao any amin'ny page Facebook ny météo Madagasikara hitanao any amin'ny fohy be famantarany toetr'ny andro ihany koa ny YouTube météo Madagasikara azonao atao ihany koa ny miantso ny larana 034 94 580 97 dia izay ny météo tsika tamin'ny ity an'io tia raha pitso ray fotoana manaraka veloma.